faharoa amby roapolo ny volana May izay fotoana hamaranana ny herinandro ny fanahy masina miaraka amin'ny sampana Dorcas izay mbola hibanjina antsika mandrakariva ny lohahevitra manao hoe ny fanahy masina sy ny mpino tsirairay. Ao anatin'izany no andraisantsika amin'ny fampianarana manao hoe ny fanahy masina no mitondra ny mino ho amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ny fanahy masina no antoky ny fahafahana sy ny fiavaozan'ny mino. Ny fanahy masina no manome fiadanana, fifaliana, fiainana ary fanantenana. Ho aminareo anie ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ary mifampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Andeha hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiana ny bokin'ny Salamo. Bokin'ny Salamo fahavalo dia ny andinin'ny rehetra. Rehefa hita dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Jehovah Tomponay ô, endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao. Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy minonona no renanao hery, noho ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tamaratsy. Raha jereko ny lanitrao sy izay asany ratsan-tananao sy ny volana makitana izay noforononao. Inona moa ny olona no atsiarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no manginao azy. Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataonao ambanin'ny tongony, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny bibidia koa, mba amin'ny voromanidina sy ny hazan-drano any an-dranomasina, izay mandeha any amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah Tomponay ô, endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Ataontsika ny fihirana laharana fahafito amby fitopolo amby zato, ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Fito amby fitopolo amby zato, ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Tompo, misaotra anao zahay fa fitiavan-dehibe no natolotra ao sy nomenao anay, ka nanananay tsiraray avy tombonandro heri-tanjaka fahasalamana, ka nahatongavanay eto amin'ity tempolinao masina ity, hamarananay izao herinandro ny fanahy masina izao. Tompo, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Ankehitriny izay dia mangataka amin'ny fanainao masina, anamasina izao fanompoam-pivavahana izao, ary anamasina anay tsiraray avy ihany koa. Dia mitary anay Jesosy Tompo, fa tianay tokoa ianao. Dia amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany, ary ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio ny anona sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy ny hery, ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika Tompo. Mialohan'ny hitsanganan'ny mpanompony hitondra ny hafatra ho antsika, dia ndeha ataontsika ny laharan-kira fa enina amby roapolo sy roanjato ao amin'ny firana FFPM.
ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Ray aman-danitra noho ny amin'ny Kristy Jesosy mba ny fanahy masina. Amen. Falitsika mamarana izao herinandro ny fanahy masina izao. Fanahy masina sy ny mpino tsirairay ny lohahevitra efa noraintsika hatramin'ny maly. Inona no entin'ny fanahy masina amintsika araka ny resahan'ny Paoly ao amin'ireo epistily lehibe anankifito ny jerentsika azy. Efa nahita zavatra vitsivitsy tsika, androanitsika zavatra telo ny resahantsika. Ny fanahy masina dia mitondra ao amino fahamasinana sy fahamarinana. Fahamasinana sy fahamarinana no entiny. Efa mazava loatra zany fahamasinana sy fahamarinana zany, na izany ara akantsika andinin-tsoratra masina anamafisantsika azy. Tesalonianina voalohany toko faha-efatra. Tesalonianina voalohany toko faha-efatra. Ny andininy fahatelo hatramin'ny fahavalo. Tesalonianina voalohany toko faha-efatra andininy fahatelo hatramin'ny fahavalo. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia hanamasinana anareo fadianareo ny fijangajangana mba ho samy hafantaratra izay azohan'ny fanaky ny tenareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy malalin'Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina hifetsiny rahalahy amin'izany, fa ny Tompo ny mpamaly eny amin'ny zavatra rehetra izany, toy ny lazainay sy nambaranay taminareo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny falotaona fa amin'ny fahamasinana, ka izay mandà dia tsy olona ny labiny fa Andriamanitra izay nanome anareo ny fanahy masina. Tanareo fa le fanahy masina mifandrevatra ny fahamarinana, sitrapon'Andriamanitra, zao ny sitrapon'Andriamanitra hoy Paoly apôstôly, zavatra tokana ny hanamasinana anareo. Zay ny sitrapon'Andriamanitra ho amasiniko ianareo, ho masinareo satria masina aho izy amin'ny testamenta taloha. Izay ka alana amin'ny fijangajangana, amin'ny afetsifetsena ozy izy, tsy olona mandeha araka ny filana fotsiny na instinct, fa olona mandeha araka ny fanahy. Andriamanitra matoa nanangona antsika izy amin'ny fiangonana tsy ho amin'ny falotoana fa ho amin'ny fahamasinana. Ka zay mandà ny fahamasinana ataon'ny fanahy masina io, tsy mandà olombelona fa mandà n'Andriamanitra. Zay manahirana rehefa mandà ny antso ataon'ny mpitandrina, antso ataon'ny olona aminao hoe mba midira zao, mba midira zao, sao dia mandà fahamasinana ianao raha mandà amin'io. Ka tsy le olombelona manasa anao, manentina anao, lavinao, fa Andriamanitra zay nanome an'iny, nanome ny fanahy. Ka indraindray manahirana ty mandà lava ty satria sao dia mandà amin'Andriamanitra ny hafarany. Fa Andriamanitra zany tena sitrapony tokana ihany hanamasina antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Korinthianina voalohany toko faha-enina. Isika miankavitsika avy eo amin'ny Tesalonianina, Korinthianina voalohany toko faha-enina. Ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Korinthianina voalohany toko faha-enina, ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Vakitsika. Ary efa mba toy izany amin'ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no masina ianareo, efa no amarinina ianareo tamin'ny fanarahana ny Jesosy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Eo ambony amin'ny zavatra tanasain'ny Paoly apôstôly, aza mety fitaminareo fa misy mpijangajanga, mpanompo sampy, mpakavadin'olona, ny sodomita, mpangalitra, mpierina, mpimamy, mpanaratsy, mpanao ankeriny, tsy andova fanjakan'Andriamanitra, nareo fa tatakan'izany taloha izy, efa nisy nanao an'irenareo Paoly, fa efa nisasana na nanasa tena teo amin'ny batisa, ka ho amasinina sy ho amarinina amin'izay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay le ataon'ny fanahy masina mpino tsirairay, amasininy tsirairay isika. Ny faharoa dia izao, ny fanahy masina no antoko ny fahafahana sy ny fiavaozan'ny mino. Tononona matetika manko io fahafahana io amin'ny Paoly eo satria sarotra izy io. Kristianina zany afaka dia mianjera, afaka dia mianjera koa manahirana ihany. Fa ny fanahy masina zany ny antoka amin'ny fahafahana sy ny fiavaozan'ny mino.
miankavia amintsika Romanina 7. Romanina 7 ny andininy 5 sy ny 9. Romanina 7 andininy 5 sy ny 9. Vaky itsika ary. Fa fony mbola tao amin'ny nofo isika dia ny filamin'ny ota izay netsehany lalàna no ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika hahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka amin'ny lalàna isika satria izay maty tamin'ny azonana antsika ka dia nanompo amin'ny fihavoazam-panahy isika fa tsy amin'ny aelan-tsoratra. Inona ny dikan'io? Itsika raha mbola niaina ranofo izy, raha mbola tsy nahazo ny fanahy masina, dia ny filamin'ny ota ny etsiketsehany lalàna. Le lalàna hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mitsiritry eo kitikity amin'ny devoly dia zavatra rarahana foana no tiantsika tao. Tsy izay moa le amin'ny fiainana, dia zavatra rarahana foana no tiana tao. Tenena nge amin'ny ankizy ao an-trano aza sokasokafany vilaminy parivany andro, fa lazaiko ianao fa misy manokatra. Izay zany ny olombelona zay. Etsiketsehany lalàna io izy dia mamokatra fahafatesana. Fa ankehitriny efa afaka tamin'ny lalàna antsika satria maty tamin'ny azonana antsika. Itsika zany maty miaraka amin'ny Kristy dia aveo manompo amin'ny havoazam-panahy na fihavoazam-panahy, zany hoe ny fanavozana avy amin'ny fanahy masina no mahatonga antsika ho velona indray mahatonga antsika matazona ny fahafahantsika, mahatonga antsika miavao io fanahy masina ao anatintsika io. Fa raha tsy izay tsika tsy afaka hiavao satria io filamin'ny nofo io zany mamokatra fahotana, mamokatra ho amin'ny fahafatesana. Romanina 9. Romanina 9 andininy voalohany hatramin'ny 4 aloha vaky itsika. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelona ao amin'izao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina na afaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria nofo ny mahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanemeloka ny ota tao anatin'ny nofo, mba ho tanteraka amin'ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa mandeha araka ny fanahy. Itsika izay mandeha araka ny fanahy masina io, Paoly apôstôly, misy lalàn'ny fanahy izay mahavelona, fanahinaina, fanahin'ny fiainana, esprit de vie. Io zany ianao amintsika, mahatonga antsika afaka amin'ny fahotana, mahatonga antsika miavao. Satria misy lalàna roa zany mandeha amin'ny fiainantsika. Ny ray lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Lalàna anankiray io zany isan'andro mandalo eo amintsika io, lalàna ny fahotana sy fahafatesana. Mampanota antsika io dia mitondra amin'ny fahafatesana. Fa ny lalàn'ny fanahinaina kosa, lalàna ara-panahy mitondra amin'ny fahavelomana. Anankiray lalàna ny fahotana mitondra ny fahafatesana, anankiray lalàna ny fanahy mitondra ny amin'ny fiainana. Dia io zany mahatonga antsika afaka. Le lalàna anankiray voatsindry tao ambany tao tsika, lalàn'ny fahotana sy fahafatesana zany n'izy olombelona dia voatsindriny io. Fa hoy Paoly apôstôly hoe afaka tsika noho ny fisian'ny lalàn'ny fanahy, dia ny fanahy mahavelona, fanahy aina. Ary izay mahatonga ny Paoly apôstôly mbola manamafy fa izay araka ny fanahy ihany no afaka amin'io. Dia vakitsika ny andinin'ny 5 amin'ny teo, Romanina 9. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra zavatra ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatra ny fanahy. Le olona ranofo zany miketiketika zavatra ranofo, nikononkonona zavatra ranofo. Fa ny olona manana ny fanahy masina mandeha araka ny fanahy, ny olona ao amin'ny fanahy dia miketriketrika zavatra mahavelona. Izay ny dikany. Ny fihevitry ny fanahy dia fiaina. Izay ny dikany. Ka mahatonga antsika afaka zany ny fanahy masina, mahatonga antsika miavao ny fanahy masina. Ary izay ny zava-dehibe amin'ny zay hoe tarihin'ny fanan'Andriamanitra antsika dia lasa zanak'Andriamanitra. Ka vonoa ny fanahy masina zany le lalàna anankiray ratsy ao amintsika io, mba hahatonga antsika ho velona.
ny fanahy masina no antoko ny fahafahana sy ny fiavozan'ny mino. Ny manaraka ny farany dia ny fanahy masina manome fiadanana sy fifaliana, fiainana ary fanantenana. Averimberiny Paul matetika miaraka amin'ny fanahy masina ireo matoa tononona manokana. Romanina 4:9 teo zany ny andininy 5. Romanina 4:9 ny andininy 5. Ahoana moa sisy? Ny fihevitry ny fanahy, ny tanjon'ny fanahy, ny fikasan'ny fanahy, ny volavola ataon'ny fanahy masina amintsika, ny planin'ny fanahy masina dia azoanao fiadanana, azoanao fiadanana, azoanao fiainana. Tsy manao zavatra hafa aminao izy, fa ireo zany nentin'ny fanahy masina. Romanina ihany 5:10 ny andininy 7:10 efa nibakitsika ilay tsodrano. Romanina 5:10 ny andininy 7:10. Ahoana hozy izy? Ary Andriamanitry ny fanantenanany amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Noho ny herin'ny fanahy masina. Fenona n'io ianareo, fenona inona? Fiaina, fiadanana, fifaliana ao anatin'ny fanantenana. Eritrereto hoe izany no omena feno aminao. Izaka mandray ny tsodrano, rehefa mandray tsodrano mba heno tsara ilay zavatra tonon'ilay olona. Fa io no afindra ny fanahy masina aminao. Fifaliana, fiadanana. Tsy tahaka ny fifaliana zao tontolo zao fa fifaliana Jesosy io, fa tsy fifaliana avy ety amin'ny tany, fa fiadanana avy amin'ny fanahy masina ao anatin'ny fanantenana. Tesalonianina 1:9 ny andininy 5. Milaza Paul apôstôly ny amin'ny fahasahiranana tamin'ny izy ny toroteny tamy sy tamin'ny fijaliana sy ny fahoriana nanjony Tesalonianina. Vakitsika ny Tesalonianina 1:1-5. Ary ianareo efa nanahaka anay sy ny tompo, satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina. Tsy moramora le mivavaka io marina zany. Rehefa mandray ny tenin'ny tompo ianao, misy fahoriana miatra aminao, misy fitsapana miatra aminao. Nandalo fahoriany Kristy, nandalo fahoriany Paul apôstôly. Ianareo koa Paul apôstôly mandalo zany fahoriana zany, saingy fahoriana misy inona? Misy fifaliana. Fa ianareo izy nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahoriana be mba amin'ny fifaliana avy amin'ny fanahy masina. Mahatsiaro fifaliana ianao na mandalo fitsapana. Matetika ne rehefa mivavaka ianao arakaraka rosoanao, ohatrany manahirina le tokantrano, ohatrany tsy vanimbanina ny fitadavana sy ny sisa, ino le fahoriana tsy maintsy lalovana. Satria tsy falin'ny devoly mahitanao miroso ara-panahy. Kanefa ho Paul apôstôly na dia hiaram-pahoriana arany mino noho ny nandraisana n'le terin'ny toriana, ampiarahan'ny fanahy masina amin'izany fahoriana zany ny fifaliana avy anan-danitra. Ny fanahy masina riavana ampiny tsirairay dia mitondra fahamasinana sy fahamarinana ao anatintsika. Izy ny mpanamarina, izy ny mpanahy masina antsika. Mitondra fahafahana sy fiavozana izy, avozana isan'andro isika, ary afahana amin'ny lalàn'ny fahafatesana sy ny ota. Ary farany mitondra ny fiadanana, mitondra ny fifaliana, mitondra fiainana ary fanantenana ao anatintsika ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Andriamanitra rainay ianao, azonay atsona na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, na amin'ny toeranaiza na amin'ny toeranaiza. Isaotranao Tompo, naniraka amin'ny mpanomponao, hilaza ny havatra ao aminay androany.
nanambara taminay ny afatrao fa tokony ho amasininy ny fananao masina izahay. Ka noho izany Tompo, tsy masina izahay eo anatrehanao raha tsy manana ny fanahy masinao. Ifonanay aminao ary ankehitriny Tompo izany tsy fahatanteranay izany. Ampitoera ty anatinay mandrakariva ny fananao masina, mba hanamasina anay, hanavao sy hanolo-tsainanay, hitari-dalana anay amin'izay rehetra ataonay. Tompo, ny firenenay angatahanay aminao fitahiana, sokafo ny lanitrao ray eo, ka midina vonjeo ny taninay, fa rotiky ny valanaretina ankehitriny. Ireo marary angatahanay fitahianao lalandava, sy trano izy Jesosy, satria anao rery ihany dokotera-panasitrana, fa ny mpitsabo rehetra izay mitsabo dia mpitsabo fotsiny ihany fa tsy afaka manasitrana, mikarakara. Omeo hery izy ireo Tompo mba hikarakarany an'ireo marary, hananan'izy ireo fifaliana, hananany fahasalamana. Ankehitriny ary izahay mangataka aminao, tahio ny fiangonanay, ny mpitandrina izay mitaizanay Jesosy, omeo hery sy fahasalamana avy aminao, ka atoto izany mandrakariva iorenan'ny finoana eo aminao. Tahio ny tokantranony sy ny vady aman-janany. Ianao Jesosy Kristy dia mpamaly vavaka fa ny finoanay kely. Koa ankehitriny ary vokiso ny fananao masina izahay, hanananay fahamasinana, ka mba iorenan'ny finoanay eo aminao. Dia sandratra izany vavaka izany ho voninahitry ny anaranao irery ihany, ary soniavinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ho antsika izay mibebaka marina tokoa vonona ny ray izany fahafahana, fiavozana, fahamasinana, fahamarinana, fiadanana, fifaliana, fiainana, fanantenana izany. Mitsangana ndray ny teny Somafaly fa mafany fahotantsika izy. Hoy ny apôstôly masina: ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ao amin'izay amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fananaina na afaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatisana. Noho izany ry abana, noho izany lalàn'ny fananaina ao anatintsika izany, dia voavela sy voafafa koa ny fahotanareo ny aminaran'i Kristy Tompo, samy amin'diran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela midira sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay atsain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Misaotra ny tompontsika ry havana ny amin'ny nahafahantsika niatrika zao herinandro fanahy masina zao. Zavatra maro nampianarin'ny fanahy masina antsika ka zao angatahan'ny fanahy masina hitahiran'izy io. Fa tsy voatahirintsika io, ratsy ny fanahy masina mitahiry zany ampianatra, satria izy mampianatra antsika ny zavatra rehetra ary pampahatsiaro ny zavatra rehetra, dia manana an'izay fonction répétitive zay izy, mampahatsiaro ny zavatra rehetra ka angatao izy hitahiry zany ao am-pontsika. Misaotra ny tompontsika sady marina amin'ny fotoana 720 amin'ny 700 andininy voalohany sy ny fahatelo atolotra ny tsodrano.
ny fanamasina aminareo izao tsodrano izao. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanamasina. Ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisany eny amin'ny fanamasina ho aminareo rehetra ka hitantana anareo n'aiza n'aiza lehanareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.